Reseny Andriamantoa sy teny lahatra iaho nampanaviny soneny zavatra. Iaho zany tsy mahay le olona safarasika zavatra zay. Mety fatako ihany izy fa efa ela sy fandaisena zany zay dia tsy fatako. Fa dia fosiny resy lahatra fosiny satria ny président ny assemblée zany ny patronay ato dia resy lahatra aho nanao sonia. Fa za kosa aloha dia teniko tena ataoko retany tendangitra. Raha vao tsy fankaraka amin'ny filan'ny vahoaka malagasy zany zavatra ataon'io. Ka misangana ny gouvernemanta. Dia magname tokana zany fa za koa zany manao conférence de presse manao collègue de signature mampiasa anazy. Honorable, anisany adepitra le eo amin'le hoe 109 député nanolotra an'le PM à l'issue an'le article 54 avesa manahoana zany satria be dia be ihany koa le miteny hoe zay dia tsy niconsultena tamin'ny anarana PM. Hitanao ny olo maramara say manao teny sahala amin'izany. Fomba ny mpanao politika miala bady raha ohatra ka misy zavatra fanikainan'olona mahavavela zavatra zany. Tenerana io. Za teo maikilera, ny sonina atao tao zany fa 5 sonina atao tao. Fa zay gn'ataon'le olona zany rehefa misy manakina zany le olona zay opinion publique manakina dia tsy misy miala zay sahala zay mpanao politika. Za mitenareo hoe sisy niconsultenao, raha misy niconsulte amin'io zany dia visibisy anisa. Fa natao ansoavy ange io hoe avia ty tsika manao sonia fa zao zavatra misy. Zay zavatra misorako ny député a. Matetika zany sonia ato zany azinao taloha teo azinao misy resaka tambitamby kely. Fa député tamity sisy an'izany sisy malety zany zany. Initiative zany zany tokony natao hoe mampisy azy namosina ohatra ka anao tsy tetia kely. Zay hoe sagazany olona député hoe sagazany olona mitondra ambony député sahala tamin'ny Nirmana reny satria za sy nomemeny zavatra kely zany le député dia tsy manazy namosina dia manahegna maso. Fa zay zany kabary président teo koa tandroany hoe mba hampisy hasy le député dia tsy maintsy manao comportement sara zany. Za zany azinareo azasika azafaly magnamesika ny président foana fa izy ataoko anao zay hoe président nge tsy mpandra raha fa olo maramily. Na dia nandary setra hoe mpanavana politika izy mosy betapeta na politika. Dia omenao sivy hoe izy ohatra ka nametraka an'io tao misy zavatra ifandrana avy aty amin'ny assemblée. Za zao manana responsabilité amin'io zavatra io. Raha zavatra sy ilain'le vahoaka zany azinao no tantarany PM sy ataon'ny PM sy misy roa avy eo. Dia za misy no manao collègue de signature koa zany mampiana an'io. Satria 109 député zahay miaccepté an'io. Dia zay 109 député zany azinao manana andraikitra be dia be amin'ny olona io. Tsy mety raha ataony dia za oa za député. Etsy ankilan'izay ihany koa dia misy ireo vonjy izay nataona mpiambana any amin'ny vonjy eo hoe gasiary aoka tsy hivoaka amin'ny fahefana nankin'ny vahoaka amin'ny ny filoha izay eo ampitsy fahatelo ny gazety Tia Tandrazana no ahitanao an'izay andindin'izay. Vaovao mafana ihany koa anatin'izany satria tsy mena milahatra ataony fisosina ny ratsy. Nisy nangalatra ny fitaovan'ny asira, nisy nangalatra ny fitaovana fanaraha-mason'ny mararina hoe moniteur de surveillance ho ao amin'ny asira zany le marika mindray ny filaza azy. Manana fanana amin'ny hôpitaly Joseph Ravoagny Andrenavalona izy io komengavy izy ireo izay nahita na ihany koa mahatsikaritra ny olona izay nakany izy ity mba hampandre ny manam-pahefana akaiky azy. Ho an'ny vaovao any ivelany no amaranantsika ny tao-masony tia amarana ity dia tsy dia fahita firy ohatran'ny sakavolo-paransy ohatran'ny sonogedavolo ohatran'ny karana petakorona nefa zava-misy ihany koa ary voalohany Sana Takaishi prime ministre vehivavy voalohany any Japon any voavidy ny parlemanta roa ho prime ministre ny Japon ity renim-pianakaviana ity solombam-bahoaka 20 taona ary vehivavy voalohany tonga amin'izany araikitra zany tamin'ny tantaran'ity firenena any Japon ity. Isan'ireo manana firehan-kevitra ultra conservatrice ity prime ministre japonais vaovao ity izay mariana trano fa dia andriambavilanitra. Dia hatreo aloha ny amaranana ny tokomaso amin'ity amarana ity izay isorana anao ny haino ary isorana ihany koa mbola akafy anay satria mbola maro ireo vaovao ary raha fanampy mba vaovao raha eto ampelatazana dia manana vahiny anisan'ny manandanja teto amin'ny firenena ihany koa ny bemalay tapany faharoa rehefa avy eo irana amin'ny Roland sy toky raha falamanana izany ka nasanana anao ary tsy zaraka aminay ary haino anay hatramin'ny ny sary mitranga aloha hoe tsy nivoana tamin'ny lalam-panorenana ny maro anisa atao amin'ny anteny miara-pirenena no nanolotra alilay anarana lay maro anisa hoe somary nisy hoe fitsimbatihana hoe nitodika aloha raha tsara tao anaty hoe rava mibirao maritra dia niova ny filohan'ny anteny miara-pirenena
de zany hoe ny avany aloha raha lay sary omaly zany no nanolotra reny filohan'ny aty Amera-pirenena resaka hoe nanolotra prime ministre izahay a satria mandeha lay resabe samihafa hoe olon-dranona de avasy de avaroa fa rehefa de renjerena zany de ozany hoe eo ambanin'iny olona iny daholo zany rehetrarehetra ny raha raisana ho adika amin'ilay kisarisary tiana seho daholo raisiny tiany ty miaraba tompoko tapaka izy zao ny no fomba famakiko an'io zavatra io hoe opérateur économique lay prime ministre ny eto Madagasikara itsika io zany raha ny tontolo ara-toekarena eto Madagasikara ny opérateur zany a mba ho ao anaty filazana mba tsy ho faty rendrika de tazatazana izy ao anatin'ny cercle na ny entourage immédiat ny mpitatana na malagasy io na teratany vahiny io mety tsy de tena misehoseho izy hoe mba ahafahany manohy ny activité mety diso a zany fomba fijery zany satria alaivo sara-tsainany ary tena mampalahelo hoe raha misy mpandraharaha indrindra fa malagasy zay mba anjoro ao anatin'le patriotisme économique ka tsy niaraka tamin'ny mpitondra noho ny ataontsika hoe tsy niarady noho ny antony samihafa potika jerevina mbokatrany amin'ny herizora zafy maleo hatramin'le faraparanteur mbola rajona anaradian'izany very mamara vatomanga tsy miaro an'izay ataontsika hoe pratika ratsy natao teo ambaniny fa amin'ny lafiny anankiray amin'ny maha hoe malagasy ny tena de malahelo ihany ao anatin'le izy hoe de tsy mba misy toerana ho an'ny mpandraharaha malagasy mihitsy ve eto amin'ity fireneny ity fa tonga de tratran'ny combrage ve le fiteny hoe zany vao mbola natany tsy mazava zany combrage zany tiny de fanapotehana be fotsiny fa reo hafa tsisy fankalana vahiny tompoko fanteratany vahiny manao fandrarahany eto no multimilliardaire misoratra ny anatin'ny reliny ataontsika hoe Forbes fa le malagasy zay mba mipotra zay mamorona asa eto tsy mametraka vola any ambadika any fa eto potehana daholo ary tena tonga de mahafaly mialatsiny fa isika mihitsy le izy mahafaly atsika mieritreritra an'izany amin'ny lafiny anankiray aloha malahelo le izy ary eo le misy le fantsina malala an'izany zavatra zany ty prime ministre vaovao ty ary miandry azy ihany koa hoe toko hoe reny fijoroan'ny tanora na rodorodo amin'ny fomba aingana ary tsy niempotra na nolona ny herva fa miretana dia ary fanina ho an'io prime ministre io sy ny gouvernement tatarihana eny fanina ho an'ilay filohan'ny fanavaozana ny republika mino fa hitondra fanazavana zany izy ireo rehefa manangana an'le gouvernement hoe ohatrany ahoana sy ahoana ny politika akapobean'ny fanjakana ihakona ny PGE no tena ahitana taratra ny hoe mamaly ny etaeta tena ikantsa fa azadiny fa teteza mity ty anomanana reo ry zavatra rehetra anorenana le te firenena le nyresahana tary hoe ao anatin'ny fangararana fitondrana tsara tatana manaja ny demokrasia manaja ny fahalalana manaja ny zon'olombelona miady any kolikoly any zany le izy ka zay le asa tena miandry eto raisiny andro aloha miaraba toko allo manao hoe miaraba tena very koatraisina reo le izy ela ihany tsy mahamety remarque le technicien de tsy tena hoe majery ihany ma tena midina be mifanohy hevitra am'le izy zavatra tsotso tsika menomenona daholo hoe zao io miaraka amin'ny any io miaraka amin'ny any io miaraka amin'ny mambra vatomanga io miaraka amin'izy io de hoy za hoe mbola misy filohana mpanjakanany io ambonin'io e tolom-bahoaka ny nametsahana ny teo avelao izy aloha anontany izy raha sahany ensika ampanao an'le kolikoly aloha raha izy anisan'izany le olona le tsitsitsika io fa tsy hoe higaza le olona tsitsika io de ny économie tsy iainga fa de zéro vonaiky tsika lonja-tany eo raha io mpanagajana ny olona io nandeha ataotsika primordial atao an'ity fireneny ity ny économie tsy miainga de eo tsika mitovy tsy misy raha izay fa no manarakaraka an'izany raha matao fanirsoherinay voany efa mandateny filoham-panjakana anentsy andrarahany mantsy matomambra vatomanga ny Maurice efa nanao taxe be izy
hitako miseho Facebook eo foana manko izy mikritika ary fa ny zavatra nampanaovina azy hoe vitany aloha hatramin'izao nanao tapisa ho an'ny malagasy le izy inona ny nataony zay mandateny izy no mandateny voalohany indrindra anaraka ny raha mambra vatomany io toy hoe fananao tatitsy izy sa ahoana fa telo manarakaraka an'izay momba ny resaka ACDU tsy mankana ny an'le ACDU fa zao kosa aloha tsy hoe sitrapon'ny ACDU no atao na sitrapon'ny réserviste taiza izy tamin'ny taiza ny réserviste tamin'ny tolona natao teo milana vatandelana ito fa rehefa tonga ty ny zavatra ataontsika hoe aki de tsy tokony emorana anisan'izany le fahalalahana maneho hevitra zay zany aloha zany dia tokony kapitalisena ary zany ngely le isan'le aiza zany mba misy hoe place de la république eto Madagasikara raha ny tena izy aloha de eo an-tanina réunion tokony zany eo an-tanina réunion tokony place de la république eo zany tena tokony eo mba afaka maneho hevitra ohatran'ireny le todika ary amin'ny lampanambotsy roatra ry hoe tena ohatran'ny any any États-Unis ery aloha Maison Blanche ery de eo de afaka misy miteny na olona roa na ray na folo na ohatran'izany hoe mba maneho ny heviny fa tsika aloha mbola tsy tena manana marina hoe misy hoe place de la démocratie any Ambohijatovo sy ny anina fa trézime foana moa zany ohatrany resahana atao anatin'le izy fa tokony manana tsika toerana malalaka tsara de miteny eo de malalaka zay ao anatin'le izy ao anatin'ny fanajana tanteraka ndalo raisy ny tiantso manaraka ty miaraba to manao any manao any salame ndao ary bomany zany le fitondrana vaovao de manao atsonde andro vela ta misy sady reconnaissance ero zay tena bian'le fanentenany prime ministre para ny fitamparanan'le CV tamarivriva de olo mibaky mondial le olo zay firenena zany merana io ary mpiasa ny tanana atao abe ny raha fahafantarana azy zany tsory aloha fa kivy any any tena tsory ao zay fa tena kivy ny atony de zay manina rakaraha atao pahatintady reconnaissance etsiserotady fakatoavany tsy azo fakatoavany zany zakara hoe olona tsy nandalo fividianany zany mitondra-panjakana fa tena gaka hoe tena anjo eno any an'le fanjakana zao ilo naizana zany mampahefa raha tena betaka no kivy zany am'le zava-misy fa tena ohatra hoe olona karana zany olona karana le tompony beny olona mamoravato baka olona fitondrana teo aloha nampahiaka de bato moka le olona resisty amin'ny arnaritsy raha azo fanasala momba hoe reconnaître anina ohatran'izany isakota zany tena ohatrany hoe voadingana zany maheraka le fatakana teo aloha tena maty de za manafatra nareo le fataka misoro amizao zany zany tena reconnaissance zany taka fa zay atao zay plan fasakana atao fa zany dalala za pamena patry ny andra vela tamin'olona reconnaissance maneo ny reconnaissance itsika de nosy tsika de tsy afaka iolon'olona irery eto ny fampandehanana ny raharahan'ny fanjakana de mbola tsy vita tsy zay le hoe mila miasitsika fa tsy mitavandra hoe fanomezana fotsiny na hoe mitaingitangy tambo fa miasa ny fanometanana ary mifampatoky ny samy malagasy ahatreto aloha ahatreto de mbola vahaolana samy malagasy no hita sy irosona ary tanterahany eo zay aloha le izy ny amin'ny hoe ahoana sy ahoana ny aza zao ny tena andrasaka koatra le solom-bavambahoaka rehetra avy amin'ny mouvance ndray tsy mouvance moa zany avy amin'ny firehana rehetra dia sambanao atao anatin'ny 4e république ny hoe vory-lanina atao anatin'ny hoe fanendrena sy ny fampahafantarana ny prime ministre ny solom-bavambahoaka avy amin'ny firehana rehetra samba ny ahiromara rery ny taona nomboka hatrany amin'ny 2018 ronatany le consensus hoe maromaro sahira zay ny famakiana azy amin'ny lafiny politique
faharoa anatin'le izy ai toizana hono rehefa avy eo ndosa tsisy raisina re heritsalamy Allô? eny ary ahoana Brito? manahoana Le lalàna koa zany no tena marina. Surtout zao eo andray dia vatady fampirarahanao latabatra boribory indray reo banda reo. Tokony ampiarina ny lalàna rehefa nangalatra. Regny ve ny trano be anao dia milaza ianao fa tsy nangalatra. Izy zavatra mampiomehy. Dia ny tiako tenena koa le lalàna zany tokony asiana lalàna koa an'ilay tolona mitangorona teo Antananarivo. Amin'ny mamboly. Miaramila zay na miasa tany any Tapoketsa na mihina tamin'ny malalaka dia mamboly dia amena azy ny tany rehefa avy eo. Tiako tenena zany le gasy koa lasa midonakanaka foana tamin'ny zarin-dalan'le zavatra teo aloha. Dia zay zany araka le teneninao hoe miasa dia tokony miasa dia asiana lalàna. Fa lasa tena mitangorona eto daholo koa le olona dia zay le problème. Saotra betsaka Brito. Oary zany zao isany andrasako hoe discours ny ataon'ny PRRM de ny PRRM de Bérévert rehefa Bérévert zany de tontolo any amin'ny resaka famokarana zany no ahafantarana zany de tena andrasako amin'ny atao hoe discours ny mihitsy zany zao de hoe andotsika hiasa ary ame any atao hiantoka ny fahafahan'ny olom-pirenena miasa lay fitondram-panjakana tarihany ina moa ny anton'izay antoko zay eo amin'ny hoe filaminana ny tontolo ambanivohitra reo fitaovana zay nalefa eny amin'ny faritra dia hanamora ny fivoahan'ny vokatra dia eo ihany koa ny afany hoe fitadiavana ny tsena zay le hoe sarotra le hoe hanidy trano ato amin'izany hoe tsisy inona reconnaissance internationale fa azadiny fa miditra ao anatin'ny vanim-potoana maitsoahitra tsika efa andresahany ihany ny amin'ny hoe tsy maintsy hojerena amin'ny io resaka vary io mba tsy ho sahirana amin'ny famatsiana zany hojerena aingana mikasika ny angovo mba hahafahan'ny orinasa mihodina ty moa zany zao mety karazana asa sarisary teny ihany ty ry toko rahafahalumanana hoe PME nahafantarana an'ity premier ministre vaovao ty zany amin'ny resehatry ny orinasa madinika salasalana tany Europa no nizarany tsy Madagasikara nanao le entreprendre Madagasikara zay le izy niaraka tamin'le premier ministre teo aloha zay le izy fa ny tiako tenena zany hoe ty sarisary kely ihany ty PME izy teo PM izy zao ngamba kosa ny maha-PME azy mba tsy ho lasa pe rehefa avy eo hoe président zany tsy hoe maha-PME azy no hikarakarany vatanao dia anao président rapitso amin'ny maha-olo-pirenena azy zoany zany fa eo zany tsy maintsy anaovana le arofanina rehetrarehetra zay mandray anjara ao anatin'ity tezamity io dia tokony isy arofanina ny atin'le hoe tsy mirotsaka hovidiana amin'izay fifidianana ho avy eo mba tsy ana bebe tarena na bebe orona ilanjalanja soky eo ao anatin'le izy ka anohy ny fanao zay efa ny dinany olona tena ikanja raisina ny antso manaraka le raha tompoko salama tompoko manahoana rape manahoana monsieur Brito ay tokokoa io tsy zay fa ianao aloha dia mendrika misy raha ianao conseiller-ny ty fitoatsika vaovao ty satria mipetrapetraka tsara ny raisonnementanao dia tsy miasa eto tsony asa ary manaraka izay dia ny zavatra mety amin'ity fitondransika ty raha tsy hoe isafatra misy hoe état fédéré tsy ho tafavoaka zany mihitsy satria raha raisiko fotsy zao dia asa tany amin'ny faritra atsimo tsy mihina sokatra ny olona any sokatra fotsiny tafitanana belo ampany tsy hoe ataondreo inona moa iny nefa raha fa misy olona hoe mivarotra na maloza dia be gadrany fa ny tokony atao zany hoe tokony asiana hoe isaky ny 6 mois afaka mivarotra ny olona dia eto misy mpandraramanana entina anasoavana ny faritra ohatra zay zany izy any amin'ny reny tena feno arena isan-karazana nefa dia atao inona fotsiny samborona dia olona manana azy fa raha fa mipetrapetraka tsara ny lalàna mandroso isaparika dia mistorona miverinao amin'ny toerana iny dia zay foana ho any dadradazaiko amintsika eto hoe raha tsika na niandro fanenjika zao zany mahita any amin'ny faritra ny atsimo any ny teneniko tena misy karaha-panakarena be misy milliardaire tsisy fanenjika fa tsy gagasy ho roy avamanana do misy gasy mba manana kely dia indena alasa manao kolokolo zany foana dia ny ainatsika eny dia izany foana tsy androsika raha izany sotra toy eny ary